Malagasy FM manolotra ho anao mandrisy herinandro ity. Piandro fasana fizarana voalohany tantara nosoratany Aloka Tefson. Ireto avy no amelona ny tantara: Nalitao, ny Aina Rasafy, Mamitiana Jeremy, miaraka amin'ny Mevatsiaro ary ny Aina Fity. Nanatotosa sy nikirakirany lafiny ara-teknika Fanamby. Andro fahatelo. Ary tena mba vita tsara kosa le trano azo namboaritsika. Mahatazana tsara an'le fasanao ambena. Zay no nahatonga ny teny teo hoe aleo atao eto eto sady avy no mba takon-drivotra ary aleo mamelo lafo amin'izay sady mamindro fa manaikitra zany moko zany ka. Mety mihitsy zany. Reto aloha reto azo mainy reto no ataontsika kitay reo. Areza moa ity le briky. Ay dia paosiko ity kay ka. Io tena hevitra mety marina zany. Makafanana ny afo ny vatana ivela moa makafanana avy amin'ny alikola kosa ny any anaty any. Any marina moka nisy le zavatra iny any amin'lahy. Ohatra ty izy. Sady efa mivimbinako tsakitsaky kely niaraka taminy mihitsy. Fialamboly vita ho azy ny antsika nefa iraraka trano ny vola karama. Manao koa aloha ravaly ty. Efa inona aloha zany tsakitsaky no ety lazany iny. Inona moa fa tsy dary tao amin'ny fialasany iny e. Manao baro andrefanay mantsy izy dia bobaka antony tao dia mba nakako kely. Ty no fiaranvaly. Ary mahery be le toka. Tao amin'izany inona daholo ve ty reto? Eko, toka. Manafatra avany ambala avao dia amidiny ao amin'ny bara. Ay tena avany am-poto mihitsiko. Hitako mafy be. Ataovy ihany sady miresaka tsika. Sady mbola aiza voaraina ny andro. Atao anko ihany aloha nitsaky. Fa vady kely aloha ny resaka. Menao lahy. Mbola razana ray ihany moa zany ny ao anatin'ny fahasanambenantsika io. Mbola le zanaka vavy tokany Rabenarivo ihany ianao. Zany tokoa Zany moko. Fa inona moa zany nahafaty ankely? Asa fa atao hoe accident tany amin'ny ville hono ity. Na zazany tsy dia maraka azy fa mbola kely mantsy izipo iny no efa bosy tany amin'ny ville tany. Moa sady nanaraka andreniny. Efa ny saravady mantsy ngia Rabenarivo ray. Ay ve? Nefa ohatrany nisy fotoana ohatrany mbola hitako taty le raha matovadiny iny. Ndravona niadiny zareo tamin'ny nahafatesan-janany. Ay. Dia io nentina nalevina taty io moa. Fa raha ny sarisary hitako mipetraka ao trano ngia Rabenarivo dia tena manja kely le sipamaty. Tena farak'izay manja ho azy zany. Ohatran'ireny karahan'ireny ty. Tena mba tiako hita le sansipy zany. Le ty sipa efa maty mbola tianla hojerena ihany fa ilavy amin'ny tany. Ay tokoa moa efa maty izy. Ay zary nareo zany sa efa miakatra sady ny dozy. Nga hita miandro ny fasana izay ny levenany an'iny nampinge antsika ety raha tsy hain'ny lahy. Aiko tsara ka. Inona avy aloha zany? Feo analika mitomany valala lesy zany raha nary. Efa ohatrany naheno feo hafa koa fa tsy zany ihany. Apatahotra ndray lahy. Fa feo inona aloha zany? Naheno feo anjazavavy ny antso ny anarantsika teo. Ino tsara ny tena marina velo ty. Langako lesy zany. Vangaho mbola tsy miakatra tsara ny sideriska mbola matahotra ihany raha zao ty. Ka nareo mamorona zavatra tsy misy akory. Efa hoe langako azy zany. Fa avelako kely aloha elahy. Ohatran'ny tena tereny be. Fa tereny inona marina aloha raha valy ty. Fa inona nazo anareo? Dia moka ny tafiditra lesy. Ohatra dia kakasa ty pipi zany nareo. Lesy. Dia ataovy lavidavitra mihitsy ary so mamofona tonga hatraty. Okey, aza manala sady fasana ny eo akakio tsy mety amin'izany eto. Dia aza taraiko be amin'ny fotsiny famangina rereto mibandy. Fa iza nefa nihinana ny lahy io dia tsy haiko lesy fa aza taraiko be fotsiny ihany ho ahy.
Fa nakaiza foana ary le bandy iny mbola tsy tafavery. Tsy efa 10 minitra ve zay? Efa 10 mahery koa aza fa mbola tsy hita le ry. Tena aleoko mihitsy aloha miditra ao anaty trano azy ao fa tsy lasa eto ivelany eto ka. Aleo mba ato mitazatazana ny any ivelany any. Ary fa ny masoko ve no mandrosa? Ino no zavatra mijoro ambony fasana io? Ohatran'ny vehivavy misalotra akanjo lava be hatrany amin'ny ratsa-tongony. Tsy ery eo fa mieva tsy manitsaka tany akory. To matahotra azy zany marina. Vale, manakaizina le teo e? Ato a! Ve niditra ato anatiny ato nareo e? Ary inona koa lesy tia mahazana rety ohatran'ny mivalo mainty be zany fa manino e? Nisy vehivavy nijoro lesy teo ambony fasana. Tazako tsara veto. Ary mamorona indray nareo a? Aiza zao zy vehivavy eo aiza? Serio lesy zany a. Tsy mamorona fa tena nahita. Mivoaty mihitsy aloha lahy, mivoaty ela ty. Dia aiza eo? Aiza? Tsisy an'izany akory eo. Ka tena teo mihitsy lesy fa nanjavona tampoka vao tonga lahy. Ary fa mba inona no nataraiky be anareo tany e? Niakatra be sady nga ho nitozin'ny toka mahery teo dia lasa mamorona masonareo ka. Zany ity sy taiza fa mbola nisasatary amin'le rano mikoriana ry ambadika ry. Zay vao miverina. Ka ela be nareoko. Zay ve rangaty eto fa mila hotorany tahotra mihitsy. Fa inona zany le tena mbola mampatahotra ny laka? Sa mbola nanampy dozy? Ny amazy dia natsapako mbola tsy ao tsara dia mbola nampy ah. Mbola aiza vao maraina ny andro. Nareo koa dia mahita resahana. Zany no isika. Ka alefa sore. Fa tsika marina ve aloha zany tsy mba hatoro mihitsy sa ahoana? Matoro le tsika rehefa madiva araina ny andro ah. Fa mety koa nera mifandimby. Matory aloha ela dia aveo vo azoko. Dia mba matory indray ahy e. Raha sanatria moa misy trangafafa zay vao mamoa. Fa aleo angamba rapitso fa manao an'izany fa ny androany ity dia aloha miara-miambina eto ihany ka. Tsy olana e. Fa ho marina ao Ravaly. Ahoana izay ranatra? Roviana ho laha ty vao mba hakavady. Fa antaniana ny tsisy idirany mihitsy ka iny le ty. Fa inona ny antony mampatonga anareo manontany mahakasika an'izany aloha? Mba fantaniana fotsiny lesiny ah. Efa ao anatin'ny taonan'ny fahanambadiana ny ianareo zao e. Marina aloha zany ah. Fa mbola tsy sendra ny tena tiako ale tsy dia aleoko aloha amin'izao ihany. Mikatsaka an'le tsisy pentana zany nareko. Fa ohatrany ahoana aloha zany ny sipatena revenareo e. Ohatrany sipakarana be. Isany ao anatin'ny tena tadiaviko fa tsy voatery aloha. Nefa sarotra zany. Satria ahoana? Mila mipetraka any amin'ny vily lehilahy raha tia hita sipa manja tsisy kiana ty. Tsy voatery rangaty ah. Mba misy sipa manja koa ny na aty ambany vohatra aty azy. Fa mety hoe amin'ny fotoana tsy ampozina ihany laha ny ahitan'izany aty. Mbola miandry le ho ataoko silam-panahy. Tena fa manenjika zany raha torimaso ah. Matory aloha raha torinareo e. Za mbola iandry kely eto aloha. Mbola vao amin'ny roa sasany mantsy zoko. Rehefa maneno sao anany vao makamaka torimaso ahy. Hiditra ao anatiny ao zany dia matory ah. Tsy olan'izany ka za koa mbola andany an'ity ambina ataoko ty tsinona. Maharaina zado marina le andro. Nariko kety mbola meritra be eto akaiko kety. Ary mba tsy hitako ny natorian'le ry teto. Efa resy tory be angamba vao natory le ry. Aleo rangalo aka rivodrivotra kely any ivelany any ka. Ary tena efa mibalika tsara kosa samy masoandro atsy. Toerana ambonimbony tendrombohitra le hoe samy hita. Voadidina vato maro be sy hazohazo maniry. Io ambany kely tsy lavitra izao ilay fahasambatana sy hanambenana isinary. Mbola tsy mety mihaiko ny saiko tamin'ilay zavatra hitako alina hoe tena zava-nisy tokoa ve sa... Zao. Oay le ty.
Fa napaka ny lalandrivotra mihitsy ve ny tetavinareo e? Manaitra tsy. Fa angady dia taitra be mihitsy ka. Tena taitrako. Mbola natory be mantsy alà no hitako teny fa tampotampoka eo dia eo sahady. Ka tsy maintsy mifoa fa mbola misy zavatra ataoko kely ny tanàna any. Ay, dia andeha hody zany tsika sa ahoana? Ie, sa hijanona ty foana lahy ka. Andao raha hody ka. Za mbola mila matory kely rehefa tonga any an-tanàna. Tsika ny tsy hoe maro zany. Rehefa vita ny zavatra atao dia miverina. Dia ahoana mbola hitondrana mafanafana ihany sa? Odry. Tondra bobaka be mihitsy elty. Atao betsaka mihitsy. Natolotra ny Malagasy FM ho anao teo. Mpiandro fasa. Fizarana voalohany. Tantara no soratany. Aloka Tefson. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Nalitao, ny aina Rasafy, Mamitiana Jeremia. Niaraka tamin'ny Mevatsiaro ary ny aina Fity. Nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara-teknika. Fanamby. Mbola hitoy